mampiavaka isika ndreto ny vaokanao Andriamanitra tonga ny fotoanandrenesana ny afatrao manakolazaina sy ambara aminay ianao ankehitriny ampanginy tombony feo rehetra ary amin'ny fahatolo tanteraka izany tsy erikerika fa hibanjana ny teninao mitenena azy fa voninkaino izay vaokanao. Amen. Rehefa malala kristianina avana adveto miandro ny tombosika. Ny perikopa filazany tsara araka ny Luka toko 7:10 andiny 20:10 ka hatramin'ny 20:20 fanoharana nentin'ny Tompo ho antsika fiangonana ny amin'izay fotoam-piverenatra sy amin'izay andrasany amin'ny fiangonatra. Rehefa malala kristianina avana mazava tsara ny fanoharan'ny Tompo eto ny amin'izay andrasany amintsika, ny amin'izay antenainy amintsika, ny amin'izay hoentsika miandry azy ka raha iverina ny Tompo satria niakatra ny an-danitra nadray ny fahefana izy ary iverina indray izy handray ny azy nametraka asa goavana amintsika tsirairay avy ny Tompo. Isika ny manao ny asa fanompona ary misy antsoavy goavana tokony amin'ity faminao teny hoe antsoiny Tompo mpanompon'Andriamanitra mahatoky isika. Ahoana izy teo? Antsoin'Andriamanitra ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky isika. Izany mba tena hitombo antsika raha ho avy izy rehefa ianao sy za mahatoky, ianao sy za tsy andisy fanantenana azy, izao sy za andrandrainy sy antenaiky ny amin'izay ny andrasany amintsika tsirairay avy eo am-piandrasana ny Tompo azy ho avy izy ary azy ny fahefana rehetra azy keo ny fanjakana ary andray ny azy izy rehefa iverina. Azany tsy afako natao hoe any Tompo ny fanjakana. Ndikan'izany tsy afako dia izao rehefa ho avy ny Tompo izay andrandraintsika dia anafoana ny rehetra misy amin'izao tontolo izao izy ary izy ny mpanjaka tokana tompony izao rehetra izao. Fa ny fanjakana misy ankehitriny dia ny fanjakana mbola miaro-paratsiana, fanjakana mbola iainantsika ao an-tany-piadiana ary fanjakana mbola misy hery hafa mamatotra sy mangenitra ny fiainantsika ka ny antony ametrahana antsika eto dia ampiorina sy anohy ilay fanjakan'Andriamanitra tiany aorina ka raha tonga izy dia efa mamatana tontolo efa vahomantsika. Rehefa namalala kristianina avana apetraka Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao antsika hiandry azy azy inona no andrasany aminao? Anankitelo no andrasan'ny Tompo antsika. Ny fotoam-piandrasana ny Tompo ry avana dia tokony aizantsika voalohany indrindra mamantatra ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny antsika. Mamantatra inona? Fanomezam-pahasoavana izay nomeny antsika. Ny Andriamanitsika dia manome sy mizara fahasoavana sy fitaliana ho an'ny olona tsirairay avy. Nomeny anjara fanomezam-pahasoavana isika ny avana. Ary amin'ny Matio toko 5:20 manomboka ny 10:20 ka hatramin'ny 30 dia voalaza ny ao anatin'io fanoharany koa ny amin'ny talenta. Fa Andriamanitra dia mizara talenta ho an'ny olona araka ny moa fahaizany avy. Misy nameny talenta firy 5 ary misy nameny talenta anankiroa ary misy nameny talenta anankiray. Fa eto amin'ity fanoharana ity raha nanteny Tompo ka iverina indray izy dia nomeny ity faranjafolo mpanompony izay nantsony akeo aminy mpanompo firy moa 10 ary manolotra ny tenany toy ny andrian-tany andeha lavitra izy ary lay fahefana iverina indray dia nizara ireo talenta faranjafolo moa zarainy tamin'reto olona folo reto. Rehefa malala kristianina avana mila mamantatra ny talenta sy ny famezam-pahasoavana men'Andriamanitra antsika. Eto amin'ity fiainana ny andrasantsika ny Tompo ity
mametaka fitokisana aminao Andriamanitra fa izaho sy anao ty hanomy asa fitorina ny filazantsara izaho sy anao ty n'Andriamanitra nangona sy ampao andresy lahatra ny olona rehetra ao amin'ny fanjakany misy andraikitra sy adidina petaka Andriamanitra amintsika tsy olona mitonenepona no ametrahany antsika eto ry afako fa izaho sy anao anatena ny vosiasa izaho sy anao no zarainy talenta maro samihafa nomena Andriamanitra re-pahasoavana maro samihafa isika anjarako sy anjaranao mijery sy mandinika mamantatra fa inona ny talenta mena Andriamanitra anao inona famezam-pahasoavana nomena Andriamanitra anao inona no are-pitahina sy fahasoavana mindrindrehetra nomena Andriamanitra anao ry havako izaho sy anao mila mamantatra mila mijery andreny ary manaky fa ny talenta mena Andriamanitra sika ry havako dia fanomezana sarobidy nomena anao zany ary tokony anaitra isika ary tokony iketsika zany ary tokony ho resy lahatra isika ry havako fa nomena ianao za dia milaza aminao fa raha mitaky asa amintsika ny tompo mitaky asa fanompona amintsika Andriamanitra ateny aminao raha tsy nomena Andriamanitra anao ny talenta hoentinao miasa aza miasa fa raha resy lahatra ianao ary manaky fa nomena Andriamanitra anao avokoa ny heretinao manatanteraka ny asa fanompona dia za milaza aminao ry havako aza mandrimandry ny amin'ny talenta meny tompo atsika fa fantaro zany anompony an'Andriamanitra ry havako ary zany no andrasan'Andriamanitra amintsika ny fahasalamana omeny tompo ny hery sy ny tanjaka rehetra omeny anao ny tombonandrom-pahavelomany ahita mama bebe Marie teo raika amin'ny fitopolona ampianarana raika amin'ny fitopolo taona nampianarana sekonelaty ny fiainany manontolo dia nanompony an'Andriamanitra asa anao raha mba resy lahatra mahita ny tsara tarehiny mahafinaritra mahateo ty miaraka amin'ny lehilahy-batana volo zany mampiseho ilay mampanompon'Andriamanitra ry havako ary anirapiranton'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny fahatsarany rehetra rehefa manokana ny fiainanao tena nomponao an'Andriamanitra ianao ry havako ary mampisidika ny lanjany ivo ny fiainantsika dia ao anatin'ny famponina an'Andriamanitra ihany noho izany atao zava-dehibe ny anjara fanompontsika tony fantaro ny talenta sy ny famezam-pahasoavana mena Andriamanitra anao ary ekeo fa fanomezana sarobidy mena Andriamanitra anao zany azafariana mijery ny an'ny hafa ry havako fa ny anao jerena fa ny talenta aza omeny tompo dia aza donona ry havako fa nataon'Andriamanitra araka ny karazany avy ary nataon'Andriamanitra omendrika sy tandrizy amin'ny maiza sy ny olona tsirairay avy noho izany maiza manaiky keo ampitiavana raha iso sarobidy eo anatrenao izay endriky ny talenta sy ny famezam-pahasoavana izay mena Andriamanitra anao ry havako fa izalay mpanahy ametsiny an'Andriamanitra isika fa mila mahay misitraka ny amin'izay talenta meny tompo antsika isika fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mizaraina famezam-pahasoavana sy talenta ho antsika tsirairay avy tsy diso anjara amin'izany talenta tsy diso anjara amin'izany are-pahasoavana tsy diso anjara ny fitahina avy amin'Andriamanitra ianao ry havako fantaro reny isaory an'Andriamanitra fa ny zavatra anankiray faharoakeza be andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao fiandrasana azy zao tsy ny fahafantarana ny talenta amen'Andriamanitra anao fotsiny fa ampiasao eo amin'ny asa fanompona ny talenta men'Andriamanitra ampiasao menina fanompona ny talenta izay men'Andriamanitra zany hitantsika eto ary mazava ny teny tompo raha nizara faranjanako folo izy nomeny ny talenta teo zay mandrato mananao mandra-piavika ny talenta men'Andriamanitra zany dia ataontsika ena andratona dikany hoe andratona ry havako ary amin'ilay resaka mamona Jesoa dia ohatsy izy aoka mamona tsy marina azahoana inao azahoana sakaiza fa tsy anapotena ny hafa tsy amikanana ny hafa ary zany mikendren'ny olona ny amin'ny famezam-pahasoavana izay nanana mba te hisonta sy teo ambony mihoatrano ny hafa izy ary dia anapotena ny hafa ny talenta na ny mamona izay ampelantanana ny vola na ny arenaka fa tsy zany mikendrena ny amin'ny talenta omena Andriamanitra atsika na ny famezam-pahasoavana mena Andriamanitra anao ry havako fa hoentinao ampiasay zany
mba hanangonana andratona mba hamorina ampapona olona ho tonga zanak'Andriamanitra ny havana. Ary zany misy goavana meny tompatsika mandiana am'izao tontolo zao mitohy filazantsara ho an'izao mba ny olombelona rehetra ataovy mpianatra ny firenena rehetra manana misy goavana omena Andriamanitra antsika isika. Ary zany tsy afako ny tokony tsavonao ny amin'ny talenta omena Andriamanitra sy ny famesampahasoavana meny tompo ampiasao zany ampitomboy zany. Eto dia mazava tsara fa raha nomena talenta farantsanakiray rehefa tonga teo anatrehan'ny tompo dia nampiasainy nampitomboy dia nanina moa izy moa nahazo firy izy nahazo fo izy. Ilay namena talenta anankiray ko tonga teo anatrehan'ny tompo nanao taritra teo anatrehany dia nahazo firy izy nahazo 5 izy. Ary amin'ny Matio 5:20 andiny fa 4:10 ka hatramin'ny fa 30 rehefa nozaraina talenta 5 raiky dia tonga teo anatrehan'ny tompo izy. Rehefa nampiasainy ny talenta dia nanaovany tatitra mazava. Talenta firy no azo namena 5 nahazo 5 hafa izy lasa nahazo firy zany 10. Fa ilay nomena talenta anaky 5 nampiasainy azy talenta anakroa nampiasainy dia nahazo firy izy nahazo 5 izy. Fa ny anankiray moa nasa tsy nahazo tsy nampiasainy fanaleviny ahitanareo mivokany rehefa aveo rehefa malala kristianina avy ny talenta omena Andriamanitra anao azy ampiasao io. Aza tafandromanitry havana fa tsy anaovanao izay tianao fotsiny talenta omena Andriamanitra anao fa natao ampiasaina natao ampitomboana natao entina ampiasaina amorina sy anangonana ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny talenta omena Andriamanitra anao ataovy zava-dehibe aminao ary mampiasa araka ny tokony izy tsy andiso fanatenanan'Andriamanitra ny hafa fa ny talenta omeny tompo dia natao ampiasainao io. Rehefa malala kristianina hafa fampandinian-tena ho antsika zany fandrasan'Andriamanitra aminao ny fahaizanao mampiasa araka ny tokony izy ny amin'ny talenta izay mena Andriamanitra antsika. Za rehafako napiofana diakôna dia nisy ny fitiavana. Rehefa napiofana diakôna tasy ny fitiavana dia indronga minisitra niazy ny filohan'ny diakôna minisitra faly ane zareo tena tsisy otr'izany za koa mombako tsy miteny dia mampiofanao ah anay matsy pasterany anay ministra ny anay filohany inona moa filohan'ny FDL taminay anako ty rehefa aveo ako azonao eo am'izay zareo zany tena bebelika tena tsisy otrany fafitsika. Aveo am'izay avo teny anay koa ry avako ministra ny anay ny filohan'ny FDL ao aminay tsy miteny tsondro zareo fa nangina rehefa malala tombolo atsika ny fananana olona manga ohatr'izany azany fampitondratsika bavaka azany hitomana atsika rehetra fa samy manana famezam-pahasoavana maro samy hafa sika aoka riavana horeresy voninahitra ao ny talenta sy ny famezam-pahasoavana mena Andriamanitra atsika ampiasao zany. Ary zany mba hitaomako sy ampatsiarovako itsika rehetra mena Andriamanitra famezam-pahasoavana rehetra mba ho fanairana atsika atsiaro fa ampiasao ny talentanao ampiasao izay mampiavaka anao ampiasao izay mahisy azy atsika ampiasao ampandrosoana ny asan'Andriamanitra ny arena sy ny fitahiana omena Andriamanitra anao. Fa ny fahatelo farany inona no andrasan'Andriamanitra atsika amin'izao fotoam-piaviana zao amin'ny fahafantarana inona voalohany ny famezam-pahasoavana ny talenta omena Andriamanitra anao. Faharoa amin'ny fahaizana mampiasa ny talenta sy ny famezam-pahasoavana mena Andriamanitra atsika. Ary ny fahatelo fitandremana tandremo fa tsy maintsy ampangoata ny amin'ny talenta sy ny fahasoavana mena Andriamanitra atsika sika. Tandremo fa tsy maintsy aninona ampangoahina ry havana eo ny tena mampatahotra sasany zazo mena fotsiny dia mafaly iny manao azy mba miezera ry havako fa tsy maintsy ampamoahita ny amin'ny talenta sy ny famezam-pahasoavana mena Andriamanitra atsika. Ary misy ampamoaka tsy maintsy atao eo anatrehan'ny tompo
nyamfa nyam pasteur itsakitsana na lefa to ka tfutsy no pasteur na naona fatia miasa loto na naona famorina ni onjina Andriamanitra mafimafy zany tsika rehetra ko asa tongotra nyam taleta sy famisa-pasoavana men'Andriamanitra nao ampamoana antsika tsirairay avy ary zany hitatsika eto tonga lay nandre talenta lay farantsana kiray tompo nampiasaiko le talentanao dia nahazo firy moa izy io nahazo vola teny mahafinaritra no azo ary tsenain'Andriamanitra telo sy mafaly satria nahatoky izy na iny ampiasa ny talentany ao aloha sy tompo ry mpanompo tsara tsara zany ry mpanompo tsara satria natoky tany kely ianao kely indrindra ianao dia manapa tanana firy tanana foto ary amile maty tonga dia miroapolo izy hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky natoky tany kely ianao hotendreko anapaka ambe midira amin'ny fifalian-tomponao zany ry afaka nararaintsika valopitio anatrian'Andriamanitra rehefa mba tonga ny ampamoaka dia manakolazaina sy ambara isika ary hotsenain'Andriamanitra amin'ny teny sy mafaly ary ako fampetreretanatsika zany taka zany koa ilay farantsanakiray rehefa tonga teo anatsika nampiasaiko ny talenta dia nahazo firy izy moa afaka nanapaka tanàna dimy izy manapaha tanàna dimy rehefa malalaka Kristianina zany mba andraindraiky sy andrandrainao matoky eo anatrehan'ny tompo mahay mampiasa ny talenta zay men'Andriamanitra ary mivonona iandry ny ampamoaka amin'ny fifaliana anakolazaina sy ambara rehefa tonga ny farany aoka mba tsy hoteny ny fahatezerin'Andriamanitra miatra amiko sy aminao ny afako taka zany nandre talentanaky nalevoko ny aho izy ary adimiko taiza moa tao anaty mosoara ny anakiray moa tena hoe nalevo mihitsy lay ry am'maty ary enja ny teny azo ry mpanompo ratsy sady malaina ry avana malala tsy zaho senao ny anabaran'Andriamanitra ny fahatezerany ry afako fa mba ho tena mpanompo mahatoky isika ary ny andrandray ny tompo atsika raha iverina izy dia mahitasy anao aiza ioperinasa manao ny fanompondra zany ry afako nandrasan'ny tompo sy andrandray amitsika meteza ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky isika mahay mampiasa ny talenta zay men'Andriamanitra atsika ry afako ary vonina iatrika ny ampamoaka rehefa miverina izy andray atsika ho azy ary zay fampakaram-bady ny zanak'ondrony anaratsika tamin'ny heriny rehefa verina ny tompo dia ampiakatra atsika andray atsika eo aminy satria mpanompo mahatoky isika na inampiasa ny talenta ary dia vonina iatrika ny fisaran'Andriamanitra rehefa miverina izy dia inona nazo an'ilay faramo lay tsy nainampiasa lay nampirina ny talenta na nadiny ny talenta lay faratsy atao anaty mosoara ao anao izy alaivo lay farantsa meo anisa moa lay manana firy lay manana folo dia efa manana folo an'izy ozy izy ilay olona anakiray zay eo izy izy hoe zay rehetra manana omaiky amina omena satria mahay manino mahay mampiasa rehefa malala Kristianina lava ifamaky filasan-tsara ny riko efa botiky miasa sady ka zay rehetra tsy miasa tsy mamokatra dia atao inona moa kapaina izy reo afatra telo reo ary afako miandro ny tompo isika ho avy izy ary ho avy izy anakolazainy eo anatreny vetsika zany mananao ry afako eo ampelatana ny fanjakana eo ampelatana ny fahefana andray atsika ho andy aminy izy ry afako mila fiomanana tsara ny amin'izay andrasan'Andriamanitra antsika zany reo ny afatra teny ezabe omenanao ry mpanompo tsara sady mahatoky voalohany fantaro ary ny famezam-pahasoavana men'Andriamanitra anao faharoa ampiasao ny famezam-pahasoavana men'Andriamanitra anao ary fahatelo tandremo fampamoahina ny amin'ny talenta men'Andriamanitra antsika isika dia ho an'Andriamanitra mivoninahitra amen.